Ny 17 novambra, Ester Nirina, mpanoratra malagasy, nanoratra tamin'ny teny frantsay indray no tsaroantsika anio. Ny vaninandro naterahany dia tsy iza fa Ester Nirina. Teraka ny 17 novambra, 2017 Ester Nirina. Malagasy ny rainy ary frantsay kosa ny reniny, avy any Ambohi mifangitra no fiaviany. Niasa naharitra tao amin'ny tranomboky tany Orléans ity mpanoratra ity teo anelanelan'ny taona 1770 hatramin'ny 1770. Voalaza fa Ester Nirina no iray amin'ireo mpanoratra malagasy nanoratra tamin'ny teny frantsay, nanana anjara toerany toandry Rabe Arivelo sy Rabe Mananjara Jacques. Ny taona 1770 no namoaka ny Silencieuse Respiration, boky ny voalohany i Ester Nirina izay natota ny édition Sergent tany Orléans. 5 taona taty aorianan'io, ny taona 1770 no nivoaka ny boky faharoa mitondra ny lohateny hoe Simple Voyelle. Na dia nanoratra tamin'ny teny frantsay azy ity mpanoratra ity dia nitana hatrany amin'ny farany ireo kanto teo amin'ny haisoratra malagasy toy ny haiteny. Ny taona 1770 rehefa niverina teto an-tanindrazana i Ester Nirina dia nanorina trano famakiam-boky sy sekoly tany Ambohi mifangitra tanàna fiaviany. Nanomboka fantatra teo amin'ny sehatry ny haisoratra malagasy. Niditra ho mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy, mpikambana tao amin'ny SERAOI, Société des écrivains de l'Océan Indien. Nivoaka ny boky ny volana tsoratra ny taona 2004 izay boky malagasy voalohany navoakany. Nodimandry teo amin'ny faha 17 taona ny Ester Nirina ny taona 2004. 17 novambra, andro iraisam-pirenena ho andro zaza teraka tsy tonga volana izay nanomboka nankalazaina ny taona 2004.